Karena épicerie ndraiky ahitana ery déclaraka anazy rehefa mety tourné igny. Fa io natao ianarana zany io. Ay. Crayon de couleur. Dia hoantsena ray aman-dreny misaotrandreo aby jiabijiaby zany atao manahotona ny fizarana ny kit scolaire tamin'ny zasy madinika niany. Izay kilo. Saotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Mangataka za mafady loka fa dia iteny masondreo lehibe satria tonga akito anao raha dia teteza mihitsy aza anao fa député loka anao aminay satria na député agnatin'ny vatomandry koa anao tsy mipetra fogna amin'izany na dia teteza mihitsy aza fa fantatra raha tany toerana tokony Reka za moa zany dia solon-tegna ny fokon'olona agnatin'ny commune Sazasambo. Faly dia faly kosa zay tamin'ny fagnampena zay nalefan'ny fikambanana Tolotsoa zay taritiny madamo zonal velo fa ny matoa na zonal velo. Faly kosa zay satria magnampy tokoa io fagnampena io satria fa io moa sy fampiana ty dia io ka io zany dia magnampy anay be dia be. Ary eo koa moa zany ny ato clarka sy teny ty zay miady dia miady tokoa ho any aty amin'ny voaka aty amin'ny ty ambanivola aty ka ingany mba atao bebe kokoa noho izao ny zava-sahazo mbola magnategna zay ary mbola faly zay hiasa aminazy dia noho izany dia ampio zay ty ny mato perazona velo fa ao manao madamo dia mba tointoiny ihany zay koa ary ny fikambana Tolotsoa koa dia faly zay aty ka dia vogniko anao tompoko. Zay moa dia mbola faly koa zay amin'ny fikambana MDM zay toetin'ilay matoa ACT Clark ka dia magnampy bitibity koa izy ka dia zay ty moa dia efa faly dia faly ary tegna efa be dia be ny mpikambana roborobo ambanivolo izy aby amin'ny commune sy ambin'ny folo zay misy anay aty ka dia Ireto moa zany ny membre MDM zay vitsivitsy niaraka taminay tagny vitsivitsy satria noho ny tomobile tsy mahalasana maro zany moa dia reto zany ny membre ny MDM amin'ny vehivavy ny sampana vehivavy zany hoe mba misolo-tegna ny fokotany tsiraikiraiky izy ireo misampagna viavy zany eto Vatomandry. Izy ireo moa dia taritiny madame Lydia zay ny atao hoe tegna mpitarika atao agnatin'ny district ny vehivavy ny MDM zany. Misy raha mba tiany ambara zany izy ireo reto amin'ny avy tagny Tsarasambo zay rehefa avy nizara ny kit scolaire zay nomeny madame Pierre Orjonarvelo sy ny fikambanana Tolotsoa ka misy etaeta hono izy ireo reto ka dia ampiteneniny zany madame Lydia mpitarika ny vehivavy eto amin'ny district Vatomandry. Nay moko sisy raha maro tianao zakena amin'izany fa any hoe amin'ny filoha mitarika ny vehivavy district anay eto Vatomandry zany dia faly misaotra betsaka ny madame René Rajonarvelo noho ny fanomezany kit scolaire ny mpianatra satria dia hita soritra tokoatra fa reny izy mahatsapa amin'izao fotoana fidiran'ny mpianatra zao dia afaka nieritreritra ny adidy aman-draiky ny amin'ny zanaky malagasy ka ankehitriny zany dia amin'ny mahavehivavy solon-tegnany ireo namana mpikambana vehivavy rehetra atao amin'ny MDM zany indrindra fa ny fikambanana Tolotsoa dia mbola manantena Ramatoa René Rajonarvelo fa tena hijery akaiky zany ianao amin'ny vehivavy eto Vatomandry amin'ny fikambanana Tolotsoa satria izahay zany dia mahatsapa no ny adidy aman-draikitry misy CT Clarka amin'ny asa mafy zay endriketany. Nahatra 3 andro ny 17 novambra ny voalohany sy 2 desambra 2024 teo nanatanterahana ny hetsika ara-panatanjahantena nomena ny anarana hoe minima vam karakarainy antoko MDM aty Vatomandry.
tanjon'ny mpikarakara ny amerenina indray ny firaisan-kina sy ny fanakalozana eo amin'ny samy tanora ty amin'ny fahatra Atsimo Tomasina ivondrona n'ireo distrika manodidina dia Vatomandry Papetrano, distrika Brickaville ary distrika Manoro eo amin'ny lafiny ara-panatanjahantena sy anamafisana ny fifandraisana eo amin'ny samy tanora. Distrika anankitelo aloha dia ny Brickaville, Manoro, Vatomandry no nanomboana an'izy ity. Azo lazaina hoe mahavelombolo zany araky ny tanjona izay kendrenay amin'ny tanora mba ampiray zany tsisy avakavaka nireo tanora anatin'ny faritry Mahavamima zany. Basketball mixte, volleyball mixte, lalao kanety be triplette constitué mixte ary lalao baolina kitra ho an'ny vehivavy no nameno sy nandrafitra ny fandaram-potoana rehetra no elanelana démonstration teo amin'ireo mpiangaly haiady karaté sy kung fu. Lalao ara-pirahalahiana tanteraka moa no nanjaka nandritra ny telo andro io teto Vatomandry ary distrika roa nandray anjara dia Vatomandry sy Manoro. Saika Anorombany, Manoro avokoa moa ny amboara na teo amin'ny taranja basketball izany na teo amin'ny taranja volleyball. Vatomandry kosa ny nandrobaka teo amin'ny kitra vehivavy. Tsy izany natreo ny hetsika araka ny nambaran'ny mpikarakara fa mbola eto.